Atolotra antsika hatrany ny arahaba ho mba hampirarian-tsoa amin'izao fiarahantsika izao. Ary tonononao anao sy ny ankaonanao ny fianakavianao ny fahasoavana, fanambinana ho an'ny mpianatra ho tafita, ho an'ny mpiasa azo tombony be dia be, ary ny tokantranontsika ho arovan'Andriamanitra. Izay lesona ho jerentsika androany ny amin'ny atao hoe ankonana manome voninahitra any Kristy. Ohabolana 2024 hainao tsenjery, ataovy anie e! Ohabolana 2024 tena hitsenjery hatrany amin'ny fahakely. Zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza, ka na rehefa antitra aza izy dia tsy miala amin'izany. Io no adidin'ny ray aman-dreny, ny manazatra ny zanany amin'ny lalana tokony aleha, amin'ny fiainana tokony izorana. Ka ny fomba fiainany lanitra, fomba fiainana mihaja, fomba fiainana mendrika, fomba fiainana ambony, fomba fiteny ambony mihaja, ny fivavaka tsara, ny fahamarinana no tokony ampianarina ho an'ny ankizy. Tsy maintsy ampianarina ny ankizy fa manana anjara asa atao ao an-tokantrano ireo zanantsika ireo. Omena sakafo izy ireo, ampiakanjointsika, tiavina, karakaraina, tokony atao zay ahasambatra azy, araka izay azo atao satria izany fiahiana izany no adidin'ny ray aman-dreny amin'ireo zaza ireo. Toy ny ataon'Andriamanitra amintsika ihany. Rehefa manao atsirambina ny fanabeazana ny ankizy isika ray aman-dreny, ary tsy omena azy ireo zay ilaina hamolavolana ny toetrany ho amin'ny tsara rehetra. Raha avelantsika manao zay tiany ny ankizy dia hevitra izy fa tsy maintsy leferina ny zavatra rehetra ataony ary hibrika ho any amin'ny tsy izy sy ny fahadalàna izy ireo. Tian'Andriamanitra mba ho tandindo ny fiainana any an-danitra ny fiainan'ny tokantranontsika eto ambonin'ny tany, ary ho tsaroany ny ray aman-dreny sy ny zanaka isan'andro ka hifampitondram-bavaka ho tahaka ny fianakaviana iray hifampitantana ao any an-danitra izy ireo. Aoka hisy fiankofana, fitoam-bavaka ao an-trano, maraina, hariva, maraina atoandro hariva. Aoka ho asandratra ao tokantrano ny anaran'Andriamanitra fa izany dia hamolavola ny toe-tsain'ireo zanakitsika ireo rehefa any aoriana ka hiatrika ny fiainan-tokantrano indray izy. Raha manambe ny zanany araka ny tokony ho izy ny ray aman-dreny dia ho sambatra sy ahita vokatry ny fitaizana nataony izy, ary tamin'ny namolavolany ny toetrany zanany hanana ny toe-panahiny Kristy dia ho hitany ny fahasambarana eo amin'ny fiainan'ireo zandrin'ireo. Andeha ary hanapa-kevitra isika ray aman-dreny malala, ho zarintsika amin'ny lalana tokony alehan'ny zanantsika, ka na lehibe azy izy dia tsy miala amin'izany. Nohabolan-drazantsika koa miteny manao hoe ny hazo novana ho lakana dia ny tanina ny rino no tsara. Inona ny hevitra ao ambadika izany? Ny lakana moa izany dia eny ambony hazo, eny ambony rano, ka ny rano dia mandoa, lasa lo ny hazo rehefa apetraka eny ambony rano elaela. Ka raha hazo mafy tsara no atao lakana dia tsy ho lo mihitsy iny satria mafy ny tanina ny rino. Dia ohatran'izany ihany koa ny tsiambaratelo mahomby dia amin'ny alalan'ny fitaizantsika ireo zanantsika hiaraka amin'Andriamanitra. Ianao dada sy neny tokony modely tsara amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ao an-tokantrano. Lehilahy sy vehivavy mifinoana ianao ary miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mampihatra amin'izany araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa ho amin'ireo zanantsika ireo. Zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza fa na lehibe azy izy dia tsy miala amin'izany. Mafy izany satria ametraka fitsipika ao an-tokantrano ianao, disiplinina ao an-tokantrano hoe amin'ny 9 maraina tsy maintsy mifoha miara-mivavaka, amin'ny 7 hariva tsy maintsy tonga ato an-trano miara-mivavaka ny ankonana rehetra. Somary sarotsarotra ihany izany fa ataovy izany, mahasoa izany. Fotoam-pivavahana ao an-tokantrano ataovy matsiro, ataovy ahitany rehetra fifaliana, tsy lava loatra, manao lesona ny ankizy, ny tanora zandry, ny tanora zoky, ny lehibe manao dia mihira dia mivavaka, tsotsotra kely mahafinaritra, ho tadidin'izy ireo izany amin'ny androm-piainany rehetra ary modely alainy tahaka mba hitondrany ny fiainany tokantranony ihany koa. Hitantsika Andriamanitra ampitoetra izany lesona sarobidy izany ao am-pontsika. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra ao. Tianao mba ho tokantrano sambatra ny tokantranonay, tokantrano manome voninahitra anao. Omeo hery izay ray aman-dreny mba ho modely tsara ho amin'ireo zanakay, ary ampio izay mba hampianatra azy ireo ny lala marina, hanazatra azy ireo amin'ny lalana tokony alehan'ny fahamarinana,
mba ho mendrika ny fiarahamonina ankehitriny ary ho mendrika ny fiarahamonina ho avy. Io ny tokantrano tsirairay avy amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena, lalovan'izao tontolo zao. Ny asan'ny devoly mafy sy masiaka manapodika ny fiainan'ny tokantrano, ampahirezo arovy amin'ny asa ratsy ny Satana ny tokantrano rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.